miarahabanareo zany tafita ny lalana tafita ny abakabaka ary zaho moa sy tompony fa nareo ny tompony fa zaho napetrakareo hoe efa aro eo anao embeny ny tanàna arovony tetezamita arovony fitondrana rehefa tonga nareo tompony zaho mpiano tanàna zany hoe mba miarahaba tafita ny abakabaka zay rafraîchissement satria maneho sempotra ihany ny abakabaka iny kalo miaha aleoko mandeha charety toy zay mandeha avion anafa henzana be izy sempotra misy rehefa mandeha avion fantatro hoe fa na dia tsy misy tapobokoka malaizana na alepo any dia efa fantany avy zany fana ifandraisany atonga zay taritinao dia angamba eo kevitra amiko koa ireto manapahitany reto hoe fanaovana fisaorana sy fangasinana misaotra vocolonel misaotra monsieur le chef de région dia mena fanapahany eto Menabe. Maniry koa raha maniry zahay mba ho taom-pahombiazana eo ambany fitarihan'ilay nahary ity toam-pianarana vaovao diavintsika ity. Efa nilaza raha teo ny lehibe ny faritra teo na mbola simbasimba ranotrano dia efa nanao tsara zahay tamin'ny vokatra teo amin'ny fagnadinany isa-tsokajiny. Izao ny fahatsaran-tarehy ny zava-bitany filoha pirenena izao ataoko fa ampitombo avy roeny mety ho zato isan-jatony ity sekoly manatantara ity. Andriamatoa filoha, mahatsapa zahay fa tsy miasa irery amin'ny fitantanany departementan'ny fanabeazana satria eo dia tokoa ny fanomezan-tanana ataonao aloha ary ny ataon'ireo mpanabe sy mpiara-miombonantoka rehetra manerana Madagasikara na eo amin'ny sehatra ny fanjakana izany na koa eo amin'ny sehatra tsy miankina. 7 volana lasa izay, 7 volana nahafahana ny ara-niasa tao anatin'ny fifampitokisana ka nirosoantsika tamin'ny fanatsarana sy ny fifampitondrana eo anivon'ny fanabeazana eto Madagasikara ka nazahoantsika vokatra maro tsy mamenatra ny milaza izany azo tsapain-tanana izay mikatsaka sy nikatsahana indrindra ny tombotsoa ambony ny ankizy sy tanora malagasy. Maro ireo dingana efa nirosona teo amin'ny sehatra ny fanabeazana Andriamatoa filoha raha tsy hitanisa fa tsy reto vitsivitsy reto zahay. Na dia teo aza nitolona ny ombonany malagasy maro anisa manerana ny nosy izay notarihanao anilihana ny jadona mba hametrahana tena falalalahana eto amin'ity firenena iombonana ity dia tanteraka soamatsara ny toam-pianarana lasa iny ary tomombana soamatsara ihany koa ny fanadinana ofisialy CPE sy ny BPC ary ireo maro hafa izay naniraisana anjara teo amin'ny fanomezana fampianarana memempoana cours gratuit nentina nanamafiorina ny fahaizan'ny mpianatra ireo mpanabe teo amin'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina. Andriamatoa filoha, sambany teo amin'ny tantaran'ny firenentsika hatramin'ny nazahoan'ny fahaleovantena na talohan'izay aza no tafavoaka tao anatin'ny fotoana fohy 3 andro monja ny vokatra fanadinana noho ny nahaizantsika nampiasa ny teknôlôjia avolenta tamin'izao fitondrana ny tarihina zao nahavitanana zany Andriamatoa filoha ka tsy hisy ho sahisantoka an'izany ary tsy ho hisy hafaka hibatra zay record zay satria 2 andro sy tapany nivoaka ny CPE teo amin'ny herinandro latsaka nivoaka ny BPC.
Misaotra anareo mpianatra raha teo koa ny tenanay tamin'ny ezaka sy fahazotoana nasehonareo ka nahazo antsika vokatra tsara. Mbola mampirisika anareo aho hanao ezaka misimisy satria mila tanora mahay, tanora vanina sady tanora vonina ity firenena malagasy ity. Andriamatoa Filoha, manoloana anao eto izahay ato amin'ny fianakavian'ny fanabeazana. Tahaka n'olom-pirenena malagasy rehetra izahay reto dia mangetaheta fiovana koa. Na izahay zany, na ny ankohonanay ihany koa. Izany indrindra no tsy salanay manambara aminao androany ampahabe maso Andriamatoa Filoha fa vonina tanteraka iaraka ifanometanana amin'ny fananganana ny Repoblika fahefatra izay anjakan'ny tena demokrasia marina, mitsinjo ny fihombonana ho an'ny mpiray-tanindrazana, ny mpanabe sy ny fianakavian'ny fanabeazana eto Madagasikara. Amin'ny anarany filohan'ny tetezamita sady filohampanjakana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, lehibe faratampony maroboninahitra araky ny fahefana nomenanay izahay Razafy Manazato Julien, ministra ny fanabeazam-pirenena, dia manolotra anao ho amin'ny laharany commandeur de l'ordre national malagasy. Araky ny fahefana nomenanay izahay Razafy Manazato Julien sy ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta izay miatriketo dia manondotra anareo ho eo amin'ny laharany Chevalier de l'ordre national malagasy.